eny ary faly miarabantsika rehetra indray a tonga eto amin'ny loginasa norytorona ny fomba fampiasana an'ity logiciel de secrétariat ty logiciel voalohany izay tsy maintsy ampiasaina ho an'ny sekoly. Andao ary hojerentsika kely hoe manahoana inona sy inona daholo ny zavatra tsara ho fantatra. Voalohany indrindra rehefa azonao logiciel dia tsy maintsy misy an'ilay login izay mety iovaova fa tsy voatery hoe ity soratako ity no izy fa mety hiova arakaraka an'ilay zavatra anao zany le logiciel anao dia rehefa fitididia validena. Io moa zany dia omeko anao rehefa lasa ilay vola izay ny fanarahantsika tamin'ny saran'ny logiciel. Dia vita zay dia sokafanao ilay izy mety somary maharitra kely tsy dia hoe ela be loatra fa fraction na seconde ilay izy 20-30 secondes eo ny fisokafany satria izy mbola manao actualisation ny feuille rehetrarehetra zay mbola tsy maintsy ampiasaintsika dia tsy maintsy misy kely foana iny zavatra voalohany iny. Voalohany indrindra zany dia zao zavatra mitranga ato amin'ity identifiant ity dia hojerentsika hoe inona dikan'ity identifiant ity tena dikan'ity mot de passe ity. Ato zany ny anaran'ilay olona iny izy ity ny anaran'ilay olona te hiconnecte ato amin'ilay logiciel dia omenareo anarany. Na moa zany par défaut zany dia loginasa iny fa azonareo ovana hoe sitraka na tsy haiko izay anarana tianareo atao fa andao ajantsika amin'ilay loginasa fa mety ho adiniko ilay izy dia mety tsy mety. Dia ity mot de passe ity koa afaka ovanareo amin'izay itiavanareo anazy fa mila tadidina tsara fotsiny fa raha voadinonareo tena zanamorona anazy aza tsy tafiditra satria tena sécurisé be ity logiciel ity. Ato amin'ny rôle raha ohatra ka ianao le talehan'ny sekoly ianao zany te hanana accès amin'ny logiciel rehetra io dia tsy maintsy ataonao admin ilay izy. Fa ato ambany kosa indray ohatra zany io narindra io dia amranontsika mot de passe ohatra ataontsika hoe Eric 23 ohatra dia omentsika anarana commercial izy. Ndikan'ny commercial izy zany dia tsy hananany accès daholo ireo feuille rehetrarehetra ireo fa apahany kely fotsiny no ahafahany miditra ao anatiny ao dia anjaranao manapaka an'izay hoe inona no omeko azy dia inona no tsy omeko azy. Zay mihitsy amin'izay no ndao jerentsika eto amin'ilay hoe accès pour le commerçant. Ohatra zany zao hoe ny inscription tsy tiako omena anazy ny réinscription fa aleo za ihany no manao anazy. Dia refusion base de données any zany misy ny données anao ray manontolo saripady zany tokony refusé tsy omena ny commercial. Avertissement normalement tokony omena anazy. Statistique non tsy tiako hitan'izany fa aleo andresaka inscription ihany sy tony ihany tony omeko anazy dia misafidy ianao dia anjaranao no mamantatra hoe aiza saiza daholo ihany tokony omena autorisation. Fa namarihana nefa ireto feuille ireto nefa dia tsy maintsy autorisena voalohany indrindra ato amin'ny accueil tsy maintsy autorisena. Inona ny antony ny accueil tompoko no fandirana an'ilay login hitanareo aty miditra ato amin'ity dia ato amin'ny login dia rehefa tsy omenareo io page io dia mazava ho azy tsisy andirana ilay mot de passe dia tsy maintsy atao an'izay zany ilay izy. Zay angambany amin'iny fa ataontsika mandehantsika dia hiditra amin'ny paramètre manaraka. Hidrantsika ato amin'ny paramètre G. Ato amin'ny paramètre G dia anjaranao tsy zavatra hoe azavaina be ato fa paramètre fotsiny hoe année scolaire firy 2025 manomboka volanina ny sekolinao mandray collage ato septembre ary ny farana volana juillet ohatra. Dia firy mois no angalana collage en principe 10 mois. Dia ny ambony dia fenonareo daholo avakio tsara fotsiny ny anarany dia fenoy daholo fotsiny ny ambony rehetra satria coordonné amin'ny sekoly. Zay ilay izy. Vita zay tiana ny enregistré dia rehefa vita zay dia miditra indraytsika amin'ny étape manaraka dia miditra indraytsika ato amin'ny menu dia miditra indraytsika ato amin'ny paramètre tsotra. Iny zany paramètre général fa ato indraytsika amin'ny paramètre financier. Ato amin'ilay paramètre financier zany no ahafantaran'ny ordinateur hoe ohatrina ny collage manaona frais généraux. Ato aloha zany voalohany dia asianao classe 12e 11e 9e soratanao daholo 9e 8e 7e fenoy jusqu'à hatramin'ny farany dia eto indraytsika eto amin'ilay collage zany collage normal. Raha ohatra ka mpianatra normal izy dia ohatrinona ny collage raha parrainage izy iny dika mety misy zany zavatra zany hoe any anay ty zaza etoana mety 0 ariary atao hoe 0 mihitsy rehefa tsy anaovana le zaza zany. Fa raha amin'ny 12e kosa izy efa lafolafo le izy mba mena mba mandotsika mba mandoa 10,000 ihany izy dia soratanao eto le montant an'le vola zay tokony alohany raha zaza etoana ilay zaza. Zay zany le fandehany. Dia ato amin'ity enfant personnel ity indray dia inona zavatra mitranga ato raha ny ankamaroan'ny sekoly dia saika manao an'ity principe ity daholo hoe raha ny zanaka mpampianatra no mianatra ao amin'ny sekoly
dia mba misy fianam-bidy ny collage mety hoe ny antsasany na mety tsy misy dia anjaranao no mametraka an'ilay montant mety samy hafa arakaraka ny klasy dia ovaovay arakaraka an'izay ato ndray ny frais généraux zany hoe le vola aloha le voamiditra iny aloha tonga dia hitambatra ato aloha raha sitraka reo fa zay ny napety le logiciel lasa be da be loatra le interface kely misy dia mba misadapitra kely aloha zany tsika hoe ny inscription sy nireo karazakazana vola rehetra tsy maintsy hotakina voalohany dia tonga dia atambaro ho anankiray ato zao ara-piandrava voizy ataontsika hoe 45 000 ariary fa raha mitovy moa dia ataovy samy 45 000 ariary daholo fotry zao ny anay zao ny ancien latsaka kely par rapport au nouveau élève dia soratana ato cantine ndray ohatra ataontsika hoe rayal isam-bolana no cantine dia sorata eto ilay rayal isam-bolana mety iovaova ivay araka an'izay itiavanareo anazy ny chiffre fa tsy voatery hoe mitovy daholo rehefa ngezangeza izy mety hoe 10,000 sy rayal dia paramétrable tsara ny logiciel antsika ato ndray ny limitation par classe zany hoe limitation par classe zany hoe firy ny isan'ny mpianatra zakany sekoly farafabeny satria arakaraka ny salle de classe io dia kamaroany zao mety hoe mahazakatra any amin'ny 60 dia sorata hoe 60 ny ane farambe tiandray 50 non tiandray 70 ny zakany ty salle ty dia eo ianao no hitan'ny excel amin'izay hoe fa akaikaiky ho feno zany ohatra n'izay le ato amin'ny paramètre financière zany hitandrayntsika amin'ny étape manaraka tonga dia miditra amin'izay tsika makany amin'ny inscription mazava ho azy tsotra kely mameno matricule fotsiny ianao lasika mameno matricule dia non complet Rasolo Nirina dia fiantsona Nirina date de naissance ataontsika ohatra ataontsika hoe 12/08/00 teraka tamin'ny 2000 ty zany tonga dia mandeha ho azy 24 ans io dia rehefa misy mangamanga ohatrotony izy dia misy choix izay hitanareo tianareo ty zavatra misisiny kely ty dia safidinareo masculin sa féminin le olona ny classe dia efa tonga dia ato le classe rahitantsika teo ohatra hoe 10e izy dia nom du père mba tsy aela anazy aloha dia fenofenoko fahatanany fotsiny reto fa feno normal izy rehefa any aminareo dia ity le hoe premier enfant sy deuxième enfant misy koa zany sekoly manao ohatran'ity hoe rehefa iny izy tia rehefa le zaza voalohany dia écolage normal fa raha ohatra ka hoe zaza faharoa zany hoe mianadazana izy dia ny zaza faharoa mety milatsaka kely zaza fahatelo mety milatsaka kely anay izy ohatra hoe raha zaza voalohany dia milatsaka arivo roa arivo ny écolage raha zaza fahatelo telo izy indray miaratra ato dia milatsaka efatra arivo dia marqué au koza zavatra zay dia cantine manao sa tsy manao ataontsika tsy manao ohatra oui dia cas spécial zany cas normal ty le vao resantsika teo cas normal ve sa parrainage sa enfant personnel dia vaovao sa tranaindry dia mijery fotsiny zany ianao zay zavatra zay tsy voatery fianona reto fonction sy anany père reto misy ara-matsazany tsy manana ray dia mety tsy izy zay dia rehefa izay dia ajoutenareo dia rehefa ajouté zany iny zavatra iny dia tokony milatsaka ato ambany ato iny information zay mitranga iny ataontsika hoe ok dia tonga dia copieny eto ambany eto zany raha misy diso tampoka dia azo ovaina eto ilay izy zay zany no fandeha dia lasa indray tsika manao any inscription manaraka nirina iny hitantsika iny nirina sy tota zany zao ny inscrit dia tonga dia misoratra ato ny effectif hoe roa zay ny effectif lehilahy anankiroa satria jereo tsara samy masculin reo vehivavy mbola tsy nisy ny ancien mbola tsy nisy fa vaovao daholo aloha izy dia cas normal na daholo koa izy rola ohatra an'izay fa rehefa fenonareo dia miovaova arakaraka an'izay isy eo ireo statistique reto ambony reto zay le izy hidra ato amin'ny paiement indray tsika inona le hoe paiement rehefa andohana le vola amin'izay zany le olona dinana zavatra atao ohatra zany zao le hoe nirina teo soratantsika le hoe nirina tsy voatery lava be fa fofofotsiny soratana dia fa dia manao entrain dia kitianareo ity nirina ty dia daviny ny information makasika nirina zay fa hitany information makasika nirina tonga dia mitranga eto daholo ny mombamomba ny nirina zany dia araka le paramètre ataontsika eto dia tonga dia hoe satria izy no izy mpianatra vaovao ka normal dia ohatriny ny écolage ny 30 000 ariary frais généraux 45 000 ariary raha hitanareo fa tsy marina ty zavatra ty dia miverina nareo miditra makany amin'ny paramètre dia atonareo no afaka manova lay écolage fa tsy afaka manova nareo ny paiement zay zany le izy moa maparamètre amin'ny paramètre any anareo manova fa ny paiement dia fandraisam-bola fotsiny eto santsika dia manoratra amin'izay dia eto tsy azo soratana hoe mihoatra lay vola satria raha vao mihoatra izy dia tsy manaika ilay excel hoe
vola mihoatra ny frais généraux amarilo satria ny frais généraux misaotra dia 45 000 mba hievitenan'ilay erreur zany dia nasiko an'izay dia tsika afaka mandoa ohatra tsy voatery hoe tonga dia ray volana nalohany fa mety hoe roa volana nalohany na terina tsy haiko be da be ohatra ataontsika hoe nandoa 35 000 ariary izy dikany 35 000 ariary io dia saza Nicolas ray volana ary mbola mihoatra 5,000 dia atao ary paye antsika rehefa paye dia tonga dia hitanareo misoratra eto amin'ity hoe déjà versé tia ilay vola efa nalohan'ilay mpianatra ky tia mandeha le hoe nirina dia mitranga eo daholo na information io zany zao tokony alohany 45 000 ariary Nicolas telo alina ny efa nalohany 45 000 ariary 35 000 ariary koa nalohany dia ny volana efa voalohany zany dia septembre miampy 5,000 ohatra n'izay zany lay fandehany mino fa tsotra kely mazava be raha sendra misy diso iny zavatra voasoratra iny dia tokony ho hitanareo eto ambany eto daholo ny information rehetrarehetra jerenareo fotsiny ity zao le hoe nirina dia ity zao le frais tonga dia hovainareo eto ity zao le collage non tsy ohatra hoe ity zao le montant versé ty hoe 35 tsy 35 le izy fa 40 fa diso kely iny nirina dia tsindrinao ny entrée dia tokony miova dia hitanantsika lasa 40 ty zany dia lasa septembre plus ray alina indray zany no efa voalohany dia mandeha makany hitanao eo foana ny fivoaran'ny fandraofana collage zay aloha zany makasika an'iny ndao indray tsika hivadika ato amin'ny zavatra hafa indray tsika réinscription moa amin'ny ankapobeny mbola tsy dia misy mampiasa an'ity fa raha ohatra ka hoe efa nampiasa ilay logiciel roa taona ianao na telo taona dia tsy voatery ka hanoratra lavabe ny information mpianatra anankiray fa jerenao fotsiny ty base de données ty ny inscription dia tapaka eto ny base de données dia ohatra sansony reo zao mpianatra efa tafiditra tato efatrano zay dia tadidiny excel daholo ohatra zao ampiditra nyity hoe nature ty ako dia tadidiko fotsiny ity hoe 224 905 224 905 dia soratantsika 124 905 124 dia 905 dia tsindrinareo ny entrée dia io fa mitranga ilay information tsy mila mandika ntsony dia ato fotsiny zany no vanao no sexe moa zany tsisy iova mihitsy ny sexe fa ny classe no mety iova satria miakatra ilay classe rehefa manao réinscription izy premier enfant possible mety miova raha miova dia ovay cantine koa mety miova taloha izy sy nanao fa zao izy lasa manao cas spécial ave mety miova tampoka tsy ferany zany mazava ho azy fa ancien moa zany izy eto mato réinscription dia aveo ajoutenareo ato fotsiny dia rehefa ajouté iny dia tafiditra ny anatin'ny inscription inscrit any inao ny raha mantsika manao paiement tsika aniny olona vonampidiriny iny dia io zao ilay nature miandry kely nareo dia rechercheny eo ilay information mbola tsy nandoniny iny izy dia ohatran'izay fotsiny ilay réinscription dao indray mijerentsika ty statistique ty ny statistique dia ato zany no ahitantsika ny isan'ny mpianatra atoko matsisy azavana fa tonga dia efa mijery fotsiny nareo io mpianatra lehilahy ray ny vaovao ray total mbola ray zany zao 12e 60 limitation mbola vo 1% ato zany zao vo 1% vo 3% vitsivitsy ilay mpianatra dia mbola kelikely fa rehefa akaikaiky ho feno dia miova ho azy hoe tsy disponible ntsony io classe io rehefa mahatratra ilay 60 na mahatratra ilay 50 manarakaraka an'izay miditra indray ato amin'ny état financière ny état financière indray zany no ahitanao hoe ohatrinona volana hiditra androany raha mijerytsika le 25 dia akisaka atsika any amin'ny 25 kisaka ato zany zao le 25 verifie tsara hoe juillet sa tsy juillet io zao tamin'ny 24 zao maly zao nanandro na démission tamin'ny 25 io indray ny volana hiditra 85 satria inirina le nandeo collage le nalohantsika teo dia tamin'ny 24 maly nanandrakandrana dia misy an'io toda io dia hitatsika arakaraka an'izay foana ilay évolution manaraka indray hiditra tamin'ny caisse journalier indray tsika ny caisse journalier zany dia hitantsika hoe iza no efa nandoa vola ary iza ihany koa no mbola tsy nandoa vola tianao ty ikisa kely ty satria mifiltre izy amin'izay dia eto aloha zany misafidy ohatra hoe aleo mba jereo kely mois de septembre izy daholo mbola tsy nandoa mois de septembre mbola anankiroa moa zany zao ny ato dia hidoda sy nirina dia raha hijerentsika ny etany dia efa paye le izy efa paye dia hitatsika daholo ny somme déjà versé efa voaloha reto fa ny reste mbola tsy voaloha dia misoratra tokoa reto zao mbola tsy efa voaloha normal atao le aza septembre fa raha ataontsika octobre io
dia jerentsika fa miova le chiffre ho an'ity rangatisa zao dia mbola misy 2 alina tokony alohany ho an'ny tota kosa efa voaloha ny volana satria ny azy efa enalina be zao any ny déjà versé efa mihoatra zany a volana dia ity zany zao payé dia ity tsy ny non payé afaka filtrenao par classe afaka ohatra ny 10e fotsiny kitianao na ny 11e dia mandeha arakaraka an'izay fa raha tianao jerena izy rehetra dia kitianao fotsiny ity x kely ity ohatra zany le fanaovana anazy dia ato koa ato amin'ity état ty koa misy hoe non payé zay moa no tena ilana foana hoe iza mbola tsy naleo lasy fa soratana carnet dia kitianao ity non payé ity dia mitrango daholo izay non payé kitianao indray ity payé ity dia mitrango daholo izay payé mois d'octobre ity zany zao mbola payé mois d'octobre itota dia anjaranao no manao vérification raha tiana ho jerena indray izy roa miaraka dia filtrena kitiana iny x iny ohatran'izay fa ity atandremo tsara vérifie tsara le mois alohany anaovana azy izy volana mars raha mars zany dia miakatra be ity satria mbola be da be ny olona tsy nandoha volana mars zany fa jereo tsara hoe inona tsara le volana tadiavinao vita zay miditra indray tsika atao amin'ny liste nominatif tsotsotra ihany tsy dia misy zavatra sarotra be dia ito fotsiny zany ianao no mijery kitianao fotsiny 10e dia tonga dia mitranga eo izy io zany zao ny 10e dia tonga dia afaka imprimenao kitianao 12e dia mitranga daholo raha tianao hita ndray mpimaso ny mpianatra rehetra dia kitianao ty x ty dia miafisy eo daholo ny mpianatra rehetra ireo zany zao ny voasoratrako anaranao ohatran'ireo dia ohatran'izay mamaraparantsika miditra atao amin'ny certificat de scolarité dia tsotra kely dia davina fotsiny anaran'le olona ohatra raisikely hoe nierina teo dia avy eo kitiantsika nierina iny dia rehefa vita zay dina nataontsika tonga dia vita ny certificat de scolarité fa hitanao daholo na information rehetrarehetra afaka imprimena afaka avadika ao pdf zay zany le izy afaka imprimena sy atao hoe pdf dia apetraka ny ato amin'ny place misy an'ity logiciel ty ihany ilay izy zay amin'ny ankapobeny mbola izy ny fanatsarana maro isan-karazany fa zay alohan'ny version 1.2 zay dia mankasitraka antsika indrindra nampiasa ny loginasa iny ary tonga atao amin'le fanamboarana bulletin indray tsika dia andao aro jerentsika indray le hoe manao fa dia ilay loginasa atao amin'ny bulletin scolaire voalohany indrindra rehefa nananao aloha le izy dia tsy tonga dia sokafana iny moa izy ty tonga dia manao copie maromaro aloha ianao amin'izany hoe ity zany le bulletin dia manao copie zany ianao ny zao rehefa nasika hoe double copie 3 copie ena dia fa dia collena eo ihany dia mahazo copie maromaro ny anton'izay satria mety maromaro le examen anao mety examen enina mety examen telo dia tokony mila copie foana ianao dia ny anankiray atao hoe matrice dika ny matrice zany dia réserve ho anao ho an'ny taona manaraka so an'ny taona mifandimidimy makany dia tsy kitihana io matrice io dia reto no ampiasaintsika dia rehefa sokafanao aloha izy mazava ho azy dia tsy maintsy misy mot de passe takiny eo dia soratanao ilay mot de passe zay nomeko anao rehefa vidy alay logiciel dia rehefa misokatra le izy dia indraindray mety hoe ohatra zao ny zavatra hitanareo voalohany sy mety fenêtre tsisy nininona fa iny le activation ty chiffre ty zany le activation anao tafiditra zay any amin'ny ordinateur anao le izy dia raha sendrasendraka tonga dia aty nitoranao dia kitianao fotsiny eto amin'le accueil eto dia tonga ato amin'ilay page anao ohatra zany le accueil anjaranao zany no manova ny reto anarana sekoly sy ny type d'examen reto eto zany afaka hovovanao ataontsika ohatra hoe lycée par exemple RR nom de l'examen examen de Noël examen de Pâques ohatrohatra zany no misoratra eo dia eto anjarareo mameno anazy nom directeur slogan sekoly sy ny taliany sekoly lava sa vavy dia soratana eo na directeur na directrice zay ny étape voalohany rehefa fenao zay dia miditra amin'izay tsika hoe ahoana amin'izay no mampiditra n'le klasy ato anatin'le logiciel ina nataonao kitianao fotsiny ty novoaty dia aveo dia misoratra hoe entrée le nom de la feuille efa ndikany hoe dia hoe sorata eo ilay klassinao ohatra raha tsika hoe ny anazany so collège dia soratako hoe 6e le izy dia aveo dia manindry ok dia rehefa aveo tonga dia meno io zany le tonga dia efa meno bulletin anankiray mihitsy ianao zany ohatro zany le postpose le izy fa rehefa tsika zany mijery détail an'ity dia tonga dia soratana eto hoe io ilay 6e raha napy klasy manaraka dia manindry novondray mandeha indray dia soratako indray hoe 5e
dia miandry kely anao dia sokafany 5e anao dia io indray ny 5e sitsika ray farany 4e dia miandry kely dia sokafany classe de 4e anao dia rehefa avy eo ianao kitihanao fotsiny ty lien ty dia tonga ato amin'ny 6e dia tia ny retour kitihanao fotsiny 5e dia tonga ato amin'ny 5e dia kitihanao ny 4e dia tonga ao amin'ny 4e ohatran'izay zany izy dia ataonao nouveau makany mandra-pahavitan'ny klasy izay ilanao zay aloha zany le fomba fandirana an'ilay klasy voalohany indrindra dia atao aloha jerentsika amin'izay ny ao anatiny jerentsika zany hoe ato amin'ny 6e dia rehefa mijery antsika dia misy liste évaluation par matière sy ireo tary rehetrarehetra reo fa ho jerentsika tsirairay ato amin'ny liste aloha zany ndao jerena rikitianao le liste dia ato zany ny liste nominative araka lefa nazavaiko moa zany dia ity logiciel ity dia mety mandeha par module zany hoe misaratsaraka tsy mifandray amin'le tonga dia hoe ary amin'ny inscription zany izy fa ataonareo copie-coller eto izy na adikanareo eto zany le anaran'le zaza satria misy ny karazan'olona mividy tonga dia hoe ity fotsiny no vidiny dia tsy manana liste nominative izy zany fa anjaranao no mampiditra an'ilay liste nominative dia zay tianao fa conseil aloha na hoe aleo atao anarana foy ohatra zany zao ohatra ny hoe fleury ary diso kely fleury ohatra malala Shaki ataontsika hoe feno midina-dalana Patrick dia ato zany ianao misafidy an'ilay isaky sa afaka ngesana kely izy dia eto misy liste déroulante kely masculin féminin dia fénonon arakaraka an'izay ka misy an'ilay zaza dia ato moa zany date de naissance ohatra ataontsika hoe 12 dia barre ampiasaina 12 barre 09 ataontsika hoe 00 teraka tamin'ny 2000 ohatra le zaza dia fenonao makany dia anjaranao anao mameno ny ambiny mino angamba fa tsy midépassé ny 80 fa au cas hoe mihoatran'izay le klassenao dia miavertira kely ny loginasy-nareo fa adaptena arakaraka an'izay vita zay miditra amin'izay tsika ato amin'ny atso misy karazan-javatra maromaro évaluation par matière note personnelle ty zany le tena bulletin mihitsy NP note pondéré dia ny recap récapitulation statistique resaka statistique fa mazava be moa zany zay hiditra ao anatin'ny NP tsika NP angamba tokony jerentsika voalohany NP zany le note brute ato zany dia tonga dia efa tafiditra ho azy eo daholo le anarana zay nahitra antsika teo dia ato amin'izay tsika no mampiditra lay noty zay tsara marihana fa misy ny sekoly sasany manao hoe tonga dia hoe fananadinana telo ndray miaraka na roa ndray miaraka no atao amin'ny Noël iny zarana ny bulletin tokana dia eto zany anao manana safidy na ho fenonao izy telo na tsy ho fenonao arakaraka ny zavatra mety misy raha examen roa dia eto ny premier examen tandrifiny dia eto ny deuxième examen ohatra zany zao hoe eto zany ny place ny examen de Noël dia ato ny misy ny DS na interro mety misy interro indroa dia soratanao eto ndao andray ohatra anankiray tsika ataontsika hoe noty anankiroa zany no ndraisina raha noty anankiroa zany izy dia sady misy DS no misy examen dia rahatsika ohatra hoe ato 10 dia ato 8 5 12 ohatra fotsiny fenofenoko any dia ato amin'ny ilana indray ataontsika hoe 14 8 6 10 12 tsika hoe 12 ohatra zany dia fenonao tsikelikely eto ilay note n'ilay zaza zany zany ohatra hoe misy mahazo 20 sur 20 dia ato indray ataontsika hoe 12 14 16 3 7 ohatra zay fa ndao ataontsika copie-coller mba ahitatsika le valim-panadinanareo hoe firy tokoa izy zay tsy hoe zao le izy fa zany hoe za maimaka kely manao anazy dia mba ahafahantsika mijery fotsiny hoe ahoana ny zavatra mety ho avoakany akoatran'izay ny filahatra amin'ny matiera dia azonareo hovana arakaraka an'izay itiavanareo anazy fa tsy voatery atao mitovy ohatra zany zao ohatra ataontsika hoe anglais FRS mety hoe PC na tsy haiko fa zay itiavanareo anazy fa iny zany afaka hovofanareo arakaraka an'izay fandehany any dia firafitra an'io ohatra ny koa zany firafitra ny bulletin hoe io mandeha voalohany dia iny mandeha makany vita zay dia miditra amin'izay tsika ato amin'ny NP inona ty NP ty note pondéré dia
dikan'izany note pondéré zany dia note efa avec coefficient fa ny coefficient dia nareo no mamaritra ny coefficient izay ho ampiasanareo ohatra tsika hoe anglais coefficient dia miova automatique izy rehetrarehetra français coefficient 3 fa tsy teo zany physique coefficient dia izay tianareo mihitsy afaka hovanareo zany iny dia miova ho azy ny données rehetrarehetra zay zany izy aty efa tsy afaka kitihana fa reto coefficient reto fotsiny azonao kitihana fa raha te hanova note ianao dia miditra atao amin'ny note brute dia afaka manova an'ilay note aonareo ohatran'izay zany le izy akoatran'izay manarakaraka an'izay dia hidrandretsika atao anatin'ny récapitulation ina le récapitulation afaka kerikelesina récapitulation dia ato zany dia hitanareo hoe izy zany voalohany izy ny faharoa ary izy ny farany voalohany zao dia Fleury manaraka azy Patrick Malala dia ohatr'izay koa ny aty amin'ny farany reto koa zany no farany indrindra zany dia tonga dia hitantsika ny effectif 10 zao le soratantsika teo moyenne de classe 10,14 ny ankizy nahazo moyenne anankitelo ny ankizy tsy nahazo moyenne roa dia dikan'izay zany 60% zany ny tahany fahombiazana zay le taux de réussite fa ny taux d'échec 40%. Ohatr'izay fotsiny zany le ato amin'ity zany tonga dia hitantsika ilay izy akoatran'izay manarakaraka an'izay ihany koa dia miditra indray tsika atao amin'ny évaluation par matière ato koa zany dia fahitantsika hoe iza ny matière hain'ny ankizy indrindra iza ny matière tsy hain'ny ankizy indrindra raha zavatra nisy ato zany zao dia hoe épaisse aloha tena ambony indrindra avy eo français physique dia makany ny anglais zany zao no tsy dia voan'ny ankizy loatra raha le note napetrapetrakintsika teo anglais sy ny SVT zany farany ambany satria ny anglais dia 16% SVT 20% EVA io tonga zany dia efa mandeha ho azy EPS 100%. Ohatran'izay zany le fandehany dia akoatran'izay miditra indretsika ato amin'ny perso andika le hoe perso zany dia ato zany note personnel le zaza zay moa nanafoizako anazy hoe perso ato zany le tena bulletin dia raha mijerisika dia efa io zany zao bulletin ohatra hoe avataontsika numéro 2 ohatra afaka avadikatsika fotsiny ity dia mivadika ho azy tato amin'ny DS1 tsy nisy mavomavo iny satria tsy nanao satria DS2 sy examen ihany no natao dia tonga dia efa io mivoaka io zany ny calcul an'ilay moyenne an'ilay zaza zany efa miaraka amin'ny coefficient tonga dia mivoaka ho azy eto ny observation mivoaka ho azy eto ihany koa ny iny izy ity c'est quoi ça mention tonga dia mivoaka eto daholo zany izy rehetrarehetra dia tonga dia efa hitantsika tsara ny rang 3/5 to 5/5 ity zany guidany ty faefatra ity ataontsika 2 dia hitantsika hoe firy ny 2 mitovy aminy zany ataontsika hoe ny numéro 3 indray ohatran'izay le fandeha dia rehefa imprimer an'io nareo dia misy karazany roa mety misy fotoanareo ohatra hoe le anina fotsiny tianareo avoaka ataontsika ohatra hoe ny 6e numéro 1 sy 2 fotsiny tianareo avoaka dia zao nanaovanareo anazy cliquenareo 1 ataonareo 1 zany ato dia ataonareo 2 na tsy voatery zay fa mety hoe 1 sy 4 no avoaka na 1 sy 6 dia rehefa izy dia mikitika an'ity hoe clique avant impression ity nareo clique avant impression dia miandry kely an'iny zavatra mihodina iny nareo dia rehefa vita iny dia manao contrôle P nareo rasana kely vetivety zay ve yes zay dia manindry contrôle P amin'izay nareo rehefa avy eo dia tokony mivoaka ato amin'izay ny bulletin io ny bulletin zany io afaka ataonareo 2 copies na 3 copies na 4 copies mivoaka tsara mihitsy ny bulletin dia nareo mety mahita hoe misy partie tsy ampy kely amitony ohatran'io mihitsy moa ny aperçu ny Excel mihitsy no manao erreur fa tsy logiciel fa rehefa imprimer nareo dia feno tsara ny bordure rehetrarehetra fa ato amin'ny Excel fotsiny izy no manao ohatran'io dia ina indray ty impression multiple ty dikan'ity hoe impression multiple ty zany dia zao raha ohatra ka hoe tonga dia zavatra maromaro tianareo avoaka ohatry hoe numéro 1 jusqu'à hatrany amin'ny numéro 30 dia soratanareo jereo tsara manoatra 1 akoato dia dia manoatra 30 ako dia manindry an'ity hoe impression multiple ty dia tonga dia avoaka new Excel io ny 1 jusqu'à 30 io zao vita zao iny izy ty vita zany zao iny impression raha iny dia fermena le izy rehefa vita dia tokony miditra indray zany izy manaraka io indray zao ny 3 sy 4 dia fenona makany ohatran'izay zany le izy mandrapahatapitra le fandeha faty moa zany zao tsisy afa-tsy 1 jusqu'à 4 ihany dia zay natonga anazy hoe tapitra hatreo amin'ny 1 jusqu'à 4 ihany ilay iny izy ity ilay noty dia ohatrohatran'izay zany le fandehany
dia ohatr'izay fotsiny no atao dia miditra indrayntsika amin'ny 5e dia c'est la même chose mampiditra liste ianao dia makamakany dia mampiditra note dia mivoaka ohatr'izay foana ilay izy dia tonga dia ity menamena ity moa zany retour dia tonga dia amin'ny accueil aty foana ianao zay ary fa makasitraka antsika nampiasa ny loginasa raha misy fanirianareo teny hoe mba ohatr'izao mahatsaratsara kokoa ilanay izany zavatra zany fa ny fotoanany mety ela mety vetivety arakaraka ny asa fa tianay tokoa ilay fanatsarana ilay logiciel mba hampandeha foana ny loginasa izay vokarina ary zay moa dia tena hoe ezaka tiana tsara sy hanome fahafapohan'ny mpanjifa foana sy matory andromanalina mikaroka izay mahatsara nyity loginasa ty zay fa dia makasitraka antsika indrindra nampiasa ny loginasa. Ie, tonga eto amin'ilay logiciel fahatelo ary tsika dia lanatsy indrindra aloha fa ty somary rapidapida kely mbola somary provisoire aloha izy ty fa hojerevantsika eo ny omentsika vidéo tena en détail ihany isika mpanjifa fa somary maromaro nareo ny commande liste tena teritery ilay fotoana. Voalohany indrindra rehefa tonga ato amin'ny logiciel na salaire nareo dia miditra ato amin'ity entrée personnel dia maniditra personnel nareo ohatra hoe nasa fenonareo ohatra hoe enseignant na ataontsika hoe enseignant dia ohatra hoe fenon de tana dia CIN fenonareo date d'embauche fenonareo dia ataontsika ohatra hoe karama 400 000 ariary identifiant afaka fenona ohatra hoe sy fomba ahafantarana ilay izy ohatra ataontsika hoe E01 satria enseignant 1 zany iny dia ny typana salaire fixe ve sa mandeha par heure ndaontsika ohatra hoe salaire fixe fa ohatra mandeha par heure izy dia tsy fenona eto amin'ny salaire net fa atao par heure efa hafa mihitsy ny fomba fikajiana an'izay dia avy eo enregistrena iny dia tokony tafiditra ny anatin'ny any dia ndaontsika andray anankiray iny ihany nga maloha fenoko dia ataontsika hoe salaire ataontsika salaire par heure mba andraisantsika exemple fa rehetra zany anjarareo daholo no mameno anazy zany dia fenonareo zay zavatra zay dia fity mijerytsika ato amin'ny liste dia tokony hitanareo ato lefa tafiditra fitisy nasa zany zao no ohatra tsika ato vita zay dia mandrafitra ny emploi du temps nareo satria arakaraka ny emploi du temps no ahafahana mijery ny volume horaire ny mpampianatra zany dia mandrafitra ny emploi du temps aloha nareo rehefa tonga ato amin'ny emploi du temps dia misy an'reto rubrique mahafinaritra be reto ato voalohany indrindra aloha miditra ato amin'ity réglage ity nareo réglage dia parametre eo daholo ny rehetrarehetra matière sorata ato daholo matière ny klasy sorata anaty daholo dia rehefa avy eo jereo tsara nanaova ilay logiciel anazy raha manoatra malagasy nareo dia antanina hoe iza prof ny malagasy 6e dia efa manao safidy fotsiny nareo satria efa re daholo liste an'ilay prof efa le nahidrantsika tarity ohatra fity afaka stomma ohatra zao izy raha ohatra zany hoe fity daholo ohatra no manao an'io dia tarity miakatra ty raha ohatra kanina dia afaka taritina miakatra ohatra zao ohatra zany zao tiako mbola maîtresse fity dia ampiakarina ohatra zao ohatra monsieur nasa ohatra zany dia afaka taritina maka sisiny kely atinareo dia afaka taritina le sisiny iny raha ohatra ka hoe ohatr'izay maromaro any ambany any azonareo soratana ihany koa fa ataovy misoratra ataovy mitovy tsara amin'le liste an'le prof ato le anarana izy dia fenoy daholo reny iny zany ohatra hoe misy malagasy 4e dia atondray français 6e dia ataony automatique misoratra eo ilay izy ohatra zany zao nanampy ndray ohatra jereo tsara raha mijentsika 4e farany ato dia ohatra indray zany zao manampy ohatra ataontsika hoe 5e dia manindry entrée dia hitanareo tonga dia lasa misy 5e automatique ilay izy dia anjaranareo zany no mameno an'iny vita iny dia miditra ato amin'ny emploi du temps général lasa amin'izay zany nareo mameno anazy hoe 6e akitianao aloha ty actualiser ty dia miseho daholo ny classe iny zao ny 5e voanahitrako dia miseho daholo izy zany kitiana ny actualiser avy manao réglage dia entinareo no misafidy an'ilay matière dia anjaranareo no mameno anazy hoe lundi maraina les première heure zany inona ny atao 2e heure 3e heure normalement 4 heure ny matin 4 heure ny après-midi 3 heure dia zay fenonana ty amin'ny 4e heure dia fenoy makany dia rehefa makato dia misy soa foana manao soa zany nareo hoe inona le matière efa ato daholo ilay matière izay
nataonareo afaka fenonareo tarana izy ity ohatra hoe izy tozio afaka atao zao fa raha vao misy diso dia tsy mety ohatra hoe manao izy tozio dia spasy dia lazany fa diso ilay izy fa vérifio tsara fomba raha tsy hitanareo dia vérifio ato ilay fomba fanoratana anazy zay za aloha le ato amin'ilay hoe emploi du temps général midradraitsika amin'ny emploi du temps classe io zany rehefa vita dia tonga dia afaka jerenareo par classe amin'izay ohatra hoe ny 6e tonga dia mivoaka ho azy io ny 8e dia mivoaka ho azy ny zany zao mbola misy feno sy tsy feno dia tonga dia hitanareo daholo ny par classe misy koa ny emploi du temps personnel zany hoe iza ny olona présent eo amin'io zavatra io dia tonga dia hitanareo daholo mahafinaritra be ny jery anazy tonga dia hitanao ato ny par classe hoe lundi matin inasa moa lundi ohatrao ifitimo tonga dia efa hitanao mitimo zany juste hoe mijery dia avy koa tsika tonga dia mahita ny volume horaire par matière zany hoe français firy heure zay 6 heures ny ato 14 heures misy efa tsy normal moa zany anovako anazy le se fa rehefa tena fenonareo amin'ny normal io dia mivoaka normal daholo ny volume horaire any iny izy ity ny matière volume horaire ny personnel koa dia efa hitanareo ato eto ny tsara marihana ity semaine ity zany dia hoe manao firy heures par semaine izy lundi zao inasa zao dia manana 2 heures mardi izy tsy misy ato mercredi izy tsy misy jeudi tsy misy fa lundi ihany zany izy no miakatra lundi nefa ao anatin'ny volana mai ity zao volana août ao anatin'ny volana oa dia misy efatra ny vendredi no misy 10 afaka vérifienareo ato zay zero tsara ny vendredi sy ny samedi zao fa 5 vendredi volana août tsika ty 08 zany juin juillet teo tanareo ty zany zao misy 10 anaky 10 ray roa telo efatra 10 ray roa telo efatra 10 ray roa telo efatra 10 tonga dia efa hitany ao zany hoe misy 10 dia misy efatra lay izy dia tonga dia hitany ato zany ny volume horaire lay mpampianatra dia eto ianao raha ohatra ka hoe andatsahana lay satria indray mety hoe nisy fotoana tsy nampianatra ingaty mety nampianatra nisy moins 2 heures ny tirangaty nisy moins 5 heures atao anatin'ny ray volana dia ny karamany ao anatin'ny iny izy ty ray volana par heure ataontsika ohatra ny 9 ohatra mety 9 daholo dia hitanao ato zany hoe ohatrina zany ny vola tokony ho raisinga rehefa farany volana mandray an'ity 492 000 ty zany izy afaka ny sorana foana ty ohatra hoe moins 10 satria anao nisy fotoana 10 heures tsy nampianatra nadritran'izay ray volana zay dia eto ny configurena tsara eto zany configurena ohatra zany zao hoe moa zany resantsika volana moa zao tsika zany zao volana ohatra ny andeha anao paiement volana otsika na volana juillet dia eto apetraka tsara hoe 0107 0107 25 dia ato indray zany ny 30 07 25 dia miova daholo io rehetrarehetra io configurena tsara zany hoe apetraka eto ny début le date dia apetraka eto ny fin lay daty zay fotsiny le izy miditra ty amin'ny loginasa indray zany tsika hiditra ao anatin'ny fomba fanaovana fandaovana avance mensuelle ny avance mensuelle zany dia akitiana fotsiny manao recherche ato fotsiny anao ohatra ny na dia mitranga le izy ohatra zany zao hoe ty nasa ty dia tonga dia ato ny salaire total any dia soratanao ohatra hoe efatrarina no avance niraisiny dia kitianao fotsiny ny enregistré dia tafiditra andry eto azafady kely eto zany apetraka le mois hoe mois inona no avance septembre sa ou sa inona dia configurenareo le izy takan'izay ihany koa ny avance spécial fa ny avance spécial fotsiny no misy zavatra kely izy ty zavatra kely tsy maintsy apetraka ohatra ny total le avance spécial zao ohatra ataontsika hoe telo hetsy ty zany le mba mihoatrahoatra kely le izy dia nombre de remboursement ohatra hoe indroa isam-bolana no aloha le izy roa volana no andaovana anazy dia telo hetsy party zay mahame an'io dia volaninona no atomboka no angalana azy ohatra ataontsika hoe ohatra ataontsika hoe mois de août zany dia mivoaka ho azy août septembre zany no andaovana le izy dia avy eo dia enregistrena zany ilay izy dia tafiditra ny avance spécial au septembre angalana le izy déduction zany dia hoe ny miala ny karama ankoatran'izay mety ohatra hoe misy resaka sanjana ohatra zany dia mino nga mahafahinareo ny manao anazy io ohatra le teo ihany ohatra koa ny ajout sur salaire zany raha misy fanampina vola ampina mety misy pourboire mety misy tsy voatery hoe pourboire fa mety misy ihany koa ny ohatra ny supplémentaire dia soratana eo ohatra zany zao io hoe ohatra ataontsika hoe ny ampy telo alina ny tirangaty
raison suple ohatra mois anapina manontany izy hoe mois inona no anapina anazy ohatra ny hoe mois d'août dia enregistré de tafiditra ao daholo izay rehetrarehetra zay de tamy am'izay anao zany rehefa faran'ny volana lasa am'izay zany anao manao an'lay paiement ale izy de miditra ato am'ty paiement ty de safidina aloha lay volanina no payena volana oa dia lasa am'izay tsika manao recherche an'le hoe nasa de kitila izy zavady fa mbola miboridana kely izy tokony afeninareo de zao zany any paiement tokony anjarany nasa satria nisy ny ala nisy nanapina de ity sisa de kitiatsika le montant payé raha tonga de payé total izy de kitianao ty de aveo de enregistrena ilay paiement somary rapidapida kely fa mbola anao vidéo lava za anazava tsara nisy ty fa somary maimaika kely za manao anazy de farany afaka manao contrôle de paiement am'izay tsika raha contrôler tsika am'izay ilay paiement de ato am'izay zany tsika no mahita ny contrôle de paiement rehetrarehetra zany tokony ho hitanao ato ny fandehan'ny vola zao ny avance zao ny rehetrarehetra sy ny tariny de hitanao daholo ato moa zany zao tokony mois d'août no jerevantsika io zany zao le hoe amina sandratra zao io zao le izy misy avance spécial de misy avance mensuel fa nisy fanamby karama ihany koa tao dia rehefa jerentsika zany toy zany salaire net de paiement ty dia paye le izy io zao le vao payetsika teo fa hitanao daholo ny rehetrarehetra ny personne rehetrarehetra arao tsara fotsiny le izy fa tsisy zavatra manahirana mihitsy zany le izy zay amin'ny akapobeny fa mbola ho avy ny vidéo lava hanazavana azy fa somary maimaka kely elana tsy indrina amitsika mpanjifa fa le fotoana tena manapetra kely eny ary